Soratany akora voasehitra. Omilon'ny azaliva. On'ny ajanirina. Saloy. Miaraka amin'ny arliva. Ary tainana tenaina. Tongorazana mamonjy no nandray feo. Azaliva no nanjirosa. Tsara ianao madama. Eny tompoko, misaotra betsaka. Izy ry taty ilay olona, madame Louise. Manahoana tompoko? Oke, toa tsy mivaleny ambavakory ny arahapako fa ny lohany fotsiny naondriny. Raha matoa efa lehibe mipetraka eo ambony fauteuil roulant. Mety efa malemy tsy afa-mitsangana ntsony angamba. Ka mipetrapetra hony ianao madame Louise. Misaotra tompoko. Sady tomona koa ary ty izoko. Hoe ahoana hozy taty? Tena mona zany ty raha matoa be ty. Baiko tanana no ifampiresahana izy mianaka. Mona efatra ny ekibon-dreniny taty Isabelle ary madame Louise. Zany ve? Mampalahelo. Manontany izy hoe efa vonina tsara amin'ilay asa ve hony ianao? Eny tompoko, vonina tsara ka. Ary aza matahotra ianao taty Isabelle fa hanomeny tsara indrindra avy aty amiko anao Sady naondro ny lohany noho ny tsika izy. Dia tsy nanambady marina ve zany izy ty Dia ahoana nefa ny nananany an'izao fananana tsara be rehetra zao? Sa ve hoe nandova be? Ka zao zany le asa ho ataonao ry madame Louise. Eny tompoko. Eny ifampizarantsika ihany moa zany ny asa fa tsy hoe ianao rery no anao azy ka. Satria koa za amin'izao efa miandro soutenance sisa. Tsy zany any aloha zany ty tovovavy ty matoa tsy miantso azy hoe neny. Tsy mpanampy ihany koa raha zao fihetsiny zao. Mety hoe zanakavany angamba. Zo tovarina be nge madame Louise zany. Madama kely koa. Eny tokoa mivana anarako. Efa mahafantatra mihitsy. Azafady rehefa adiniko Tsy maninona ka. Dia izy moa no taty Isabelle lefa niteneniko anao teo. Faly mandray anao zany zay. Faly mahafantatra anareo mianaka ihany koa. Tsotra kely sy mahafinaritra nareo mianaka. Madame Louise koa. Zany koa. Anampy anay moa zany no nakananao Eny tompoko. Asatrano ohatry ny asatrano rehetra ihany. Mikarakara tokantrano, manasa lamba, mahandro sakafo. Ny fikarakarana ny taty kosa dia mba hifanapitsika mianaka ihany. Dia aza matahotra ianao fa tsy dia misy asa mafy akory ato Eny. Leza mandeha mianatra tsy indraindray fotsiny ange ny tena manahirana kely anay mianaka Mazava tsara re madama kely aza manana reo fa efa haiko tsara raha resaka asatrano zany ka. Zany koa nge ny asako taloha Ie, fa hono azafady. Hoe ahoana izay? Le izy moa zany klasy mandro sa mody azafady? Hoay tokoa. Indray izay mety aminao ka. Naody ianao na hijanona dia tsy maninona mihitsy. Ny trano koa malalaka raha teo. Kosako. Fa Louise ty marina ve ho aloha efa manambady aman-janaka sa manambady aka saingy tsy niteraka izay mivady. Azafady. Tsy manina re madama kely fa aleo ngamba aloha atao klasy mody ihany sady zay koa nge tsy dia lavitra eto tsy maninona mihitsy ka. Ianao ihany ioko. Oe efa mifolo maraina sahady ka izao. Vary indresaka teto fotsiny tsika. Ka andao ary aloha atorotoroko anao daholo ireo raha tokony ataonao avy eo manome fanafody any taty. Tsy salama taty Isabelle. Andao ary. Marary fo izy io. Jus madama kely misaotra betsaka Louise azafady fa tsy tiako tapahana le zavatra nataoko teo dia izay tsy nahafahako ny ala teto. Tsy maninona mihitsy ka.
Ary aza asiana izany madama kely izany aloha ka. Zany ve? Atao fotsiny meva dia vita. Ka sao dia manahirana koa. Tsy maninona ka. Amin'izay koa tsisy elanelana be eo amintsika. Izay aloha. Ohatrany atsokanao hoe Louise ihany koa nge izany. Eny ary ry meva. Tsotra sy manam-panahy loatra ianao ry meva. Eny nareo mianaka mihitsy moa izany. Louise koa izany. Izany koa. Taty Isabelle ny tena tsotra sy be fitiavana. Izany io. Sambatra loatra nge manana azy io ry Louise. Nanampy be anahy tamin'ny fiainako izy. Ohatry fa maninona ianao ry meva no miseto Ka tsy toy izao nge ny fiainako ry Louise raha tsy hoe taty Isabelle. Olona tena tia manampy be sy be fitiavana loatra izy. Fa hono tokoa ary meva raha tsy madiso. Hoe ahoana izay ry Louise? Soa aloha dia mbola manao zavatra ianao ampiresahako eto fotsiny koa. Tsy maninona re Louise koa. Ka inona no tianao anontaniana? Hono taty Isabelle marina ve izany tsy mba nanambady? Toa ohatran'ny nareo mianaka irery foana mantsy no hitako atoko. Ka aleo ary fa ho tantaraiko amin'ny Louise ny tantarany. Raha tsy mampaninona anao? Efa anisan'ny ato an-trano koa ianao ka rariny loatra raha lalan'izany koa Azako ndry ihany io Nanambady tokoa taty Isabelle saingy efa maty. Niteradary zareo saingy tsy hita tsony mandraka kehitriny io zanany lahy io. Raha araka ny fitantaran'ny taty Isabelle dia toa hoe tsy tiany io zanany lahy io mihitsy hono izy. Tray fa maninona kosa ary? Tsy tiany hono izany hoe renin'ny izany tsy mitovy amin'izay renin'olona rehetra. Manan-kilemy. Fa nga kosa moa dia vidiny azy izany ka. Dia tsy niverina tsony izany io zanany io. Tsy niverina tsony. Sady efa mahantra hono mbola mona ihany koa. Tena lainy daholo izay vola kely tahiry tao amin'izy mianaka dia lasa izy nandositra. Mahantra? Zao ve dia mahantra? Olona sahirana tokoa aloha taty Isabelle taloha Dia inona no nalasa mpanefoefo azy taty aoriana? Aleo ary aloha hijerany taty vetivety Avy any manohy ny resantsika indray. Eny ary akia, sady efa hisakafo koa tsika fa miomanina nareo mianaka. Eny akia. Toa mahaliana izany ty tantara ty. Inona moa no nalasa mpanefoefo an'i taty Isabelle tampoka teo nefa olona sahirana sy manana fahasembanana. Dia iza ary aveza koa mefa. Aleo fa tsy amelako iny raha tsy milaza amin'ny tantara rehetra ty amiko. Mba manety tsara ihany ve ny asanao ora matoa? Mahafinaritra aloha hatreto ka. Sady izy mianaka koa tsotra sy tsara fanahy be. Ny asa koa tsy dia mafy rahateo Tsara kosa izany ko. Tsara mihitsy. Dia mba mifakahazo resaka ihany tokoa ve izany izao ianao sy le ramatoa izany ka? Ngao ny vadiko ty mba mahay baikomonina Ka izy nge mihaino ihany. Izany hoe izy ihany no manao baikomonina rehefa misy zavatra ho teneniny aminao. Fa ianao miteny ohatran'ny mahazatra reny ihany. Ay kosako. Efa manomboka misy haiko ihany ireo karazana baiko-tanana ka. Meva koa rehefa misy fotoana mampianatra ihany. I meva moa le zanany vavy? Tsy zanany meva ka mety olona taizany fotsiny na tsy haiko mety zanakavany angamba. Fa ahoana? Efa maty vady hono kay le ramatoa Isabelle. Ary niteraka saingy nandositra ny ala taminy io zanany lahy io. Ody fananinina? Eno ohatran'izao ny fitantaran'ny meva sy tamiko fa eno tsara nge. Zany meva dia tsy azo kokoa hoe mahantra nefa lasa mpanefoefo ahoana. Hazavao tsara aloha Ka zany reny filazan'ny meva azy tamiko tapaka teo koa moa na resaka nefa za tena mbola liana be. Na za koa ariko
toa ohatrany tsy mitombona mantsy zany satria ny tena ve fa manana tena manana fahasembanana no mbola sairana ihany koa dia tampoka teo lasa mpanefoefo. Asa rirainy aleo fa rapitso anontaniako amin'ny meva ny toy ny resaka iny. Zay mihitsy ry Loizy aza mialana mihitsy raha tsy mazava aminao ny tantara rehetra. Tena mahaliana anahy koa mantsy. Zay. Taty ve le fanafody? Ie, efa nohaniny ka. Ai kosa. Ie. Aleo ary aloha zaho any aminy. Ka izy ary ao restoroko. Zany very Loizy. Nganareo efa avy ny sakafo? Mbola tsy hihinana hoana izy dia nasainy finosiko fotsiny ny sakafony. Ary ianao? Mbola tsy nihinana koa ka. Ny andrendre dia aleo mba miara-mihinana. Sady vao aingana teo koa nge izay nanao goûter. Zany? Ie. Tonga dia karakara ho ary fa ho avy ahy Isasa vetivety Eny o. Ary aleo ararotiko eo amin'izay toy an'ilay resaka iny. Tamana tsara ka. Ai kosa. Sady iza koa moa ny olona tsy tamana amin'izao ry meva. Manoatra nge ato no ny tompotrano e. Aza mihafahafa mihitsy ho ianao Zany mihitsy. Ataovy ohatry ny hoe mpizoky zany tsika ato. Zany marina mihitsy aloha Raha misy zavatra manahirana anao dia aza misalasala mihitsy miresaka amiko. Misaotra kely meva. Olona tena hafa mihitsy ndry. Aza matahotra ndry fa hanao an'izay hahafaly anareo mianakafoana indrindra fa taty. Eny kia ndry misaorana. Fa mba misy zavatra kely saika ho angatahako raha mety amin'ny meva. Hoe ahoana ry Loizy? Le toy an'le resantsika roa vavy tamin'ny maly atoandro iny. Ay ve. Fa nga tena mahaliana be anao iny ka. Tena mahaliana mihitsy. Eny ary. Aleo fa ho tohizako. Taiza moa tsika nijanona farany? Teo amin'le hoe lasa mpanefoefo be taty Isabelle nefa olona sahirana be ry zareo taloha. Eny marina. Olona sahirana tokoa ry zareo taloha, indrindra tao aorianany nahafaty ny vadiny. Satria tsy dia afaka miasa firy izy no le izy moana. Maika moa nampitrotraka ny fahavoazany sy ny olana ny filan'le zanany lahy. Zany hoe raha azoko tsara zany dia nandova be izy. Zany ka. Fa ahoana? Tsy teto moa ry zareo no mipetraka taloha fa tany ambanivohitra tsara rivotra tany. Dia vazaha anankiray nanao fikarohana zava-maniry tany no nahita azy. Vazaha? Sendra nandondona tao aminy io vazaha io. Nanontany hoe sao dia mba mahita an'ity karazany zava-maniry ity mantsy an'le sariteny an-tanany izay. Dia osy taty Isabelle hoe feno an'io ao alatranoko ao. Sady nentiny tany le vazaha. Fa inona ho le zava-maniry? Indray aloha dia tsy niteneniny tamiko ny anarany fa toa hoe karazana fanafody sarobidy be hono izany. Dia faly be hono le vazaha satria efa ela ny tadiavany an'ireo zava-maniry ireo. Zay vao mazava amiko. Dia nividiny tanana zany ireo zava-maniry ireo? Hafa mihitsy ny tambony men'le vazaha azy. Inona ry meva? Nalainy nipetraka tato taty Isabelle. An'le vazaha zany ty trano ty? Dia rehefa azon'le vazaha ireo zava-maniry ireo dia niverina tany ampita izy. Ary nomeny any taty daholo ny fananany rehetra teto Madagasikara. Zany ve? Fiara, ty trano ty, ny tahiry rehetra tany amin'ny banky, sansisa. Zany? Tena sambatra kosa zany tatiako. Tsy nisasatra akory. Ka mety zany angamba le hoe aza atositosika ny ondrom-botrika. Zay tokoa ngamba ny meva. Dia hono ary nahatongavany le tato ka
Sa avana angandry? Tsinitsininy aka. Olona nitserany fotsiny. Sendra nitady asa tato tamin'izany dia niraisiny. Ay, Taty aoriana nefa niteny tamiko izy fa hoe ho atsangana ho zanany hony dia nampianarana. Dia izao. Ndray tsara vitana kosa zany riry mevako. Sendra n'izay olona tsotra sy manam-panahy. Ka izay angely niteneniko tamin'ny Louise hoe raha tsy te ho taty Isabelle tsotra n'izao ny fiainako hoe. Tena sambatra manana azy. Tena marina ankizy zany a. Dia anymeva daholo izy zao rehetrarehetra zao rehefa tonga ny andro hahafatesan'i Isabelle. Dia izay akily tantara. 10 taona lasa izay no nanjavona an'ilay hoe zanaka taty. Zany 5 taona kosa izay no nirahanay mianaka tato. enjana koa izy zany tantara zany ko. Ary mety izay tsy fahitany anjanan'izay marina nge zany no namparareny taty ohatran'izao e. Ary eto po Eny akiko. Efa nisy fotoana ihany aloha nitadiavana an'io zanany io e. zany. Saingy tsy nahita ambokany mihitsy. Tsy hay hoe lasa iza. Mbola velona sa sanatria hoe efa maty. Tsy hay zony. Tena misaotra indrindra kery meva. Afa-po a. Louise koa. Zany ko. Tsy maninona re a. Ary aloha zaho any amin'ny taty amin'izay fa sao dia efa taitra izy ka. Eny kia, za koa aloha apirina an'reto vilia avy ny nanany reto. Izay le resaka ismeva rahajonina. Mazava ho azy zany fa raha misy fahafatesany ramatoa be dia azy avokoa ny fananana rehetra. Ary mino aho fa efa nisoratany taminy daholo. Mazava ho azy zany satria efa natsanga meve. Dia tsy hita popoka mihitsy zany le hoe zanalahy. Mety efa maty ho azy zany. Sady efa 10 taona lasa nge hono izay no nialany tao amin'le reniny. Asa aloha e. Sady tsisy raha itsika an'izany koa nge. Fa ity arena be andramevy ity zao no malasa an'izay kokoa. Raha mba tsika zao nitojo an'izany a. Angambontsika ny sambatra indrindra e. Ka ndria nge zany mety mba azo kely hany e. Fa hoana? Meva kosa ve dia hijery andre fotsiny amin'izao. Sady angamo tsy hoe tsara fanampy indray ry zareo ka. Fa inona moa no omeny ka? Za nge mpiasa ny rangahy. Sady tsy taovany tsy volovolony akory. Eny e. Fa aleo aloha andeha ny tantara dia vita eo e. Tsy azoko. Ninona tsy azonao e? Ataovy tsara fotsiny aloha ny asanao ry Louise a. Nitoy ny tantara no maharitra azy. Izany tena miantso marina. Fa misy ina ry taty? Misy zavatra anaina? Ndraso, atao mba fandriana ato ve? Enony, fa misy ina ary. Vata kely ny ato ry taty a? Omena azy ony. Ty ary. Fa misy ina ary. Ary inona koa ny ao anatin'iny vata kely iny. Ary tsy mba nahatsikaritra n'iny mihitsy tato a. Io izy fa manazava. Omeny ana le vata kely. Dia ataoko iny ity ry taty a. Ay, atao tsara pirina sy tsy azo atao hitan'ny olona hono. Fa ahoana ry taty a? Ao rehefa ho ampirimiko tsara ity ry taty a. Aza mba tahotra ianao. Sotra izy. Dia aiza nefa zany nametrahako an'ity? Maninona ozy taty? Mitandrema tsara hony. Ao rehefa ataoko tsara pirina. Eno a, tsy mbola osokafako zany.
sady tiako aza midibeko. Ary tsy tokony efa hinana fanafody marina ve aloha tatity e. Efa amin'ny 4 ariva ange izao e. Andraso hikarakarako azy vetivety. Inona raha mitiny taty Isabelle tongavana amin'ity vatakely ity? Inona no mistera fonosiny? Ary aleo aloha apetraka ao amin'ny efitranoko ity e. Reza ty vatakely ity e. Ary mety zavatra sarobidy be ngamba ny ato matoa tena nafatra farany taty mavoatra ny reny mihitsy a. Inona ary? Sa ve ho atoko ato anaty armoary? Alora nga aloha atoko ao de amin'ny manaraka indray ito zay amindrana azy a. Izo, za ihany ary meva. Ay ve Louise? Ahoana ki? Tadiavin'ny taty Isabelle ndry. Zany ve? Ao fa ho avy aky a, misaotra ndry. Betsaka fa tsara loatra sady sakafo narosonao anary vady malalako a. Le rangaty kosa tsisy fisaorana re a. Areo anao amprimako andreto fa alina ny andro ka. Oka aloha fa inona ary ty maikamaika be ty raha Louise a. Andray angatsy hainao le hoe ny tany nafikisana tsy toeran'ela. Ao re rajonona finao ve adala. Sady za koa maika atoroka. Mipetsalo enao fa inona ary ty e. Resaka tsy viteny ambony fandrina nge ty resaka resako aminao ty fa mipetsalo e. Fa misy iny e. Rehefa nandinika ary Louise a, de zao a. Tonga de lazao rangaty izy tianao lazaina fa zabesa fara ohatran'io a. Mitony aloha enao fa inona ary ty e. Ka ianao tsy inona matsiravonako. Ao ary rehefa ho lazaiko a. Louise ko. Ela be zany fa zory Louise a. Misy hevitra matsiro sy efa voavola mahafinaritra be ho lazaiko anao ka mitony tsara. Meno anao a rajona. Rehefa nandinika ary Louise malala amin'ny foko série de zao a. Rariny de rariny tokoa raha misy anjaranao amin'ny ramatoa Isabelle sy meva. Maninona tsara hoe rajona? Eno a, satria zao misy antony matony lazay mevanao ny marina momba ny tantaran'izy mianaka ary Louise a. Top secret nge reny e. Tsy tokony fantatry ny hafa raha ny tena lojika. Ka manamany azy hoe mipetraka ao amin'ny zareo inge no antony hoe ny tantarany andreny raraka ny filazany meva. Eny e, zany no atao hoe fahasambarana mipita. Fahasambarana mipita. Louise io, alefaso lavitra ny sainy. Ramatoa Isabelle nahazo tamin'le vazaha, de avy eo nomeny amin'ny meva. De anjaratsika re zao raha Louise a. Azavao tsara aloha rajona zay tianao ambara. Tena tsisy azoko mihitsy mariny. Enao ve aloha teo sambatra e? Ondre, olombelona nge rajona. Motsy zany no imatimatesana ivoahana maraina mody ariva isan'andro zao. Ay, nitsiry tato amiko raha matoa ny hevitra hoe maninona mora tsy andrasana imeva ny anomeny anjaranao atsika fa tonga de tsika mihitsy maka anazy e. Ahoana? Fa so de efa ho lasa dala ary tenao ty rajona. Raha Louise a, tsotra kely nge zany e. Tsotra kely ahoany? Alaitsika fotsiny ny fananana rehetra de vita. Amin'ny fomba ahoana? Zao ary ka eno tsara.
misy dingana telo raha tsika de vita ny chocolat. Dingana telo ahoana? Eno a, ny dingana voalohany a, reseo lahatra izy mianaka piditra hiasa faran'izay aingana mihitsy. Piditra anao? Atao hoe mpiandry tanàna hoe na mpikarakara zaridaina ohatra tsy haiko. Orangatia. Fa inona mihitsy ny tena tianao atongavany? Nohy fotsiny raha Louise a. Rehefa tafiditra de zay ny fampidirana. Faharoa, pozininao tsikelikely raha matobe na tonga de izy mianaka mihitsy. Am'izay milamina tsara koa ny andro mba hatsika ny arena rehetra. Fahatelo, mazava ho atsika ny tanàna. Moramora aminao iry ngety izy rajonne. Amon'olona zany? Inona amon'olona raha zay no asambatra. Ary aza mba vendrana ary Louise a. Olona mitovy zao ihany ve no someva de sampiasa ao de izy andovany arena be de nao afamaina fotsiny. Ohatrany misy marina ihany aloha zany lazainy rajonina zany. De za marina moa zany ahoana nefa samy nahalala ny marina zao ihany. Fa le hoe amon'olona kosa aloha tsy ho vitako e. Zao rajonina. Le hoe andresy lahatra azy ireo am'le hoe apiditra anao ao aloha vitako ihany. Fa le hoe amon'olona kosa tsara jonina, marina e. Ataovy ara aloha zay dingana voalohany zay de vita indray ny toeandraha Louise a. Misy resaka kely saka ho ataoko amin'izay kiry mefa. Hoe ahoana ry Louise? Ahoana re zany ny fomba ilazako azy amindry? Fa misy inona ry Louise teneno e? Zao ary miaino andry voaroka tamin'ny asa no le vadiko e. Efa ho herinandro zay. Fa naninona ry Louise? Tsy tena asa raikitra moa ny azy tao e. Nampanaovin'le mpampiasa ny zavatra hafa le tena tompo-toerana de izy no solo azy vonjy maika. Tonga nefa io tompo-toerana io de mazava ho azy najanony izy. Zany ve? Tray kosa. Fa inona moa le asan'ny vadinao raha tsy mahadiso? Mpiandry tanàna no asany. Mampalahelo koka izy zany ka. De inona zany ny azoko anampiana andrika? Ka sore de mba misy asa mety aminy atao amintsika e. Na de hoe karakara zaridaina fotsiny asa ngety tsy maninona e. Mba miangava kery meva zany. Ka angamoka izy zany tapako rery tsy maintsy resahana amin'ny taty. Raha amiko aloha de tsisy olana e. Saingy taty ihany io. Mba reseo lahatra ke izy ry meva. Zany sady ndringy zanany. Mino fa tsy andahan'izany izy raha manaiky ndry. Eny ho hita ihany akia. Misaotra meloky meva. Ary eo mihitsy aloha ndry ho fihiniko mafy raha metika. Louise. Faly be ako. Ao ary fa tsy maninona. Nareo mivady de mipetrapetra e. Misaotra kineva. Misaotra madama kely ary aloha anaovako ranom-boankazo vetivety ary aloha nareo e. Azafady aiza kosa ki de indry mihitsy nanao an'izany ary meva mipetra fa aleo ataoko e. Asako ange zany. Eno asa de misahirana e. Louise koa zany tsy maninona ka. Ao aky ataoko fa tsy maninona zany Indray ary ndry tio zavatra efa voninao nge zany fa alaina fotsiny sisa e. Ary vetivety Yo. Ary tena tsotra marina le sipa kely tsara loatra le trano. Hita mihitsy ty izy hoe tranom-bazaha. Eny e, izy aloha de zay e. De zao zavatra mahafinaritra be zao ve Louise de ho avelan-javona fotsiny. Moramora ty vavanao rajonina sao de isy andre eo Zay nge de vita e. Tena misaotra betsaka kiry meva. Indrindray ty misahirana aminaiko. Eno nareo mivady koa. Ao re, ao ataovy.
reo fotsiny ary ny mba voahomako tatoko mazotoa e. Dia mbola mamerina ny fisaorana trany ankiry meva. Ary nga kosa anao tsy mba ihinana ka rehefa dia olana mivady rery a. Hita ho a. Ao kiry meva ao. Ao rehefa tsy maninona e. Sady miresaka koa tsika. Azo izay mihitsy. Ary mba aiza ho aly reninao e. Satria Taty Isabelle ve? Ao izy fa mbola matory eo an'efitranony eo. Izy aky le vadiko nyteneniko andrery meva. Rajonina. Dia izy kosa Rajonina no meva. Zandry vavoko. Faly mahafantatra Monsieur Rajonina. Tonga soa ato aminay. Zako toraka izany re meva. Faly malala anareo mianaka koa e. Dia ho soatrany ane izany ny fiarahantsika. Eny eo. Fa aleo ngamba tonga dia atombontsika amin'izay ny resaka e. Za koa mbola misy dia alehako izay rehefa avy eo. Ary sao dia tokony hanokona amin'izay ary aloha e. Dia nareo roa no miresaka eo. Efa vitako daholo ny sakafo atoandro ka zange teto foana e. Andray, zany ve ve? Ewa. Tena misaotra betsaka ki meva. Hafa mihitsy akendry tika. Marina. Saorana kia. Fa hono a? Monsieur Rajonina ty ve tena mahay mikarakara zaridaina tsara? Tsais, aitsika tsara zany madama kely fa za matahotra ianao a. Tsara kosa zany ko. Anisan'ny mahasarotiny any taty mantsy ireo voninkazo ny ao reo. Tena tiany be reo a. Aleo hitanao iny fiasako e. Nitoko koa mantsy fitaka e. Ainy tsara ke io ry meva aza matahotra indry. Ka nanaiky andray anao taty. Moko vadiny Louise raha teo dia tsy nanisy olana mihitsy izy. Andray. Fa ataovy tsara fotsiny ny asanao a. Zay ihany ny hafa. Eny tompoko, mahazo mandry voniny vaty ianao mademoiselle meva. Rajonina ngety e. Olona tsara fa ny manodidina tsy matsapan'izany. Aza dia be filaza eo koa re enao Rajonina. Tena mbola mamerina fisaorana ki meva. Eniko ny hatsarana loatra indry. Ombako manana re madama kely izany tenin'ny Louise izany a. Sofa teo ianao. Endrery izy mivady a. Tena ngeza azy tsara kosa aloha ty tranontsika tsy ho azy ty raha Louise a. Marina izy. Aza dia maninofy atoandro eo Rajonina. Sao dia mba hahita loza amin'ity vava mipitsipitsiny ty fa ataovy eo moa. Iza koa ny andreanao eo e. I meva lasa mivoakany. Raha matobe malemy ao an'efitranony ao. Asako. Ny rindrina ngeka manatsofiny. Resaka tiana haritra fotsiny izany raha Louise a. Raha tena olona misena sy mandinika zao ianao a. Tendingana manaraka ny tokony anontanianao anahy. Le hoe hamonana izy mianaka ve? Sarotra be zany raha ngaty a. Tena tsy ho vitako mariny. Vita aloha iny ny dingana voalohany. Zao indray ny dingana faharoa ataontsika ka eno tsara. Misy safidy roa reto ka anjaranao misafidy izay vita aminao. Voalohany a, ho savaitsika daholo izay mety ho toerana ahitana an'ireo ato tantaratasy mirakitra ny fananana rehetra. Maninona? Eno a. Dia ny faharoa, tereny izy mianaka ilazany nametrahany azy. Dia ianao ve ino hoe anaika an'izany ry zareo ka? Olona mianatra ngery mevy rangaty e. Raha Louise a, tsy ilaina seremonina ny raha ohatra ny tony. Asa fa tsy kabary. Iza amin'ireo no mety aminao fa mandeha ny fotoana e. Sady za io koa efa te hiadana raha teo. Tena lahainaika rangaty mariny. Inona ty kify ty sahady. Mbola misy hevitra ray tsy voazava nge. Ary inoko hoe tena ao zany ne izy. Ao amin'ny taty Isabelle ve? Eny raha avako a. Ka zao natao a. Atsy eo hiala tato raha matobe. Dia ento mijerijery an'ireo zaridaina mahafinaritra be any ivelany any e. Dia ahoana raha tonga eo ihany meva? Olona nitondra fiara nge iny e. Tsisy atahorana iny. Ary nge zato izy fa atoandro ihany ny andro e. Ndray ariko.
Tena tsisy ato. Tena taon'ireny aiza ary. Efa tapitra nakorotako ambony ambaniny tato fa tsy nahitana. Mazava ho azy aloha fa tsy maintsy ato amin'ity trano ity ihany ireny e. Dia aiza ary. Ary leo aloha alamina ihany reto eo tany reto sotsikaritra zareo hoe nisy ny savasava tatoko. Tena raha zao no mitoy a. Tsy maintsy efara amin'ilay dingana manaraka ihany a. Satria marina ihany ny any Louise fa tsy teny an'izany mihitsy ireo. Ty zavatra ty nefa tsy maintsy ho faranana satria efa nahatomboka. Roso ny diranga. Zay lalany any lalany. Oy, ary misy fiara zany. Meva angamba. Aleo aloha hialato ingana. Dia mba tsy ao amin'io trano io kosa ary napetra n'ilay taratasy ka. Tsy maintsy ao ihany reny. Fa tsara afina loatra. Saingy aiza ny tsy hipotra eo reny rehefa anontaniana ny nanafianany azy. Kely ihany ny fonoko ka. So dia mba tokony hajanona ihany ary izy ity Rajaona. Mariny dia mbola tsy lasa lavitra ny raharaha. Aza miteniteny foana raha Louise a. Po, so dia mba tsy vadoka ary ianao ty. Dia inona indray zany zao nataontsika ka, ha? Mba zay ahay. Ary ao mihitsy aloha roa kely ty andefa mandroko mamy kely tika. Ao ianao ka. Ianao koa. Rehefa tsy nahomby ny safidy voalohany dia roso amin'ny safidy faharoa tsika mazava ho azoko. Le hoe aniry azy mianaka ve? Eny aky Louise a. Tsy maintsy zay indray no ataontsika. Dia raha tsy ilaza mihitsy ry zareo dia ahoana ka? Dia ampaingina mandrakizayko. Tsy hitako izay olana. O Rajaona. Fa tsy maintsy hiafara amin'izany ve? Seria, raha tsy misy raha latsaka, tsy misy famonjeny, aiza ary ndry zany. Tena tsy vitako izany ka, marina e. Tiany vokany avy eo nefa raha migoka ihany. Eny e, tsy olan'izany fa leo ataoko rehefa tsy say ianao e. Louise oh! Louise ho avy oh! Ahoana ki? Nga mbola manao zavatra be ndry e. Ka efa vitako daholo. Misy hitadiava mivanga? Nareo mivady mihitsy. Afaka mba tsondry vetivety ve izy? Andraso ary. Rajaona! Rajaona! Avy vetivety nge ianao e. Fa misy inona ry zareo a? Io aloha anao fa misy resaka ataony meva amintsika hono e. Azafady indrindra rery izy mivady a. Ay ve, tsy maninona ka. Ka minanao ary zay ry meva. Eny ary. Ka tsy zany mantsy fa saika mba hiangavy aminareo mivady a io. Ny amin'inona ki? Tsy ho eto a ny olona ry izy mivady a. Zany manko fa misy conférence de nuit zay tsy maintsy ho vonjeko. Important be io satria tena miankina amin'ny fianarako mihitsy. Zany ve? Dia inona ny tadiavanao anay amin'izany ka? Ka tsy tiako avela rery ato taty e. Indrindra moa zany amin'ny alina. Soato mantsy misy zavatra ho tadiaviny tampoka ohatra. Zay kosa aloha e. Dia ahoana? Ka so dia mba afaka matory aty aloha nareo mivady an'io alina. Mba ho namany. Na ny olona fotsiny aza tsy maninona e. Tena tsy afa manoatra mantsy a. Tondrajona tsara jery a. Ve zany e. Tsy maninona ki zany a. Inona moa ny olana? Sa ahoana Rajaona? Eny e, mety zany. Sady manana nizakotratsika koa moa taty e. Tsy maninona ki zany ry meva. Ka zay indrindra. Tena misaotra betsaka ry izy mivady a. Ao fa ampiko ny karamanareo. Meva koa? Tsy sisy sorana ki a.
fa tsy maintsy mody vetivety aloha zany zay mandamindamina kely any an-tranoko. Tsy maninona zany ka sady za koa nge amin'ny 9 vao miala eto e. Ay, tonga nareo vao miala. Ay, milamina zany e. Ohatrany efa henoko sady zany fofona fahasambarana zany raha Louise. tonga indray ianao raha John. Ka hita fa marina zaniko. Atsika zany laka ny olona ka maiza manararoatra fotoana. De inona zany zao no ataotsika ka? Vitaina ny olona fikarohana tsy vita rehetra. Rehefa tena afapoka tsy ahitana mihitsy de miroso ny dia. Zay ataonao zany fa za manaraka fotsiny. Fa atsy ambany tohatra tsy marina ao ohatra misy varavarana ray hafa zany. Varavarana hafa? Ie, tsy kariko tamin'iza sendra napiripirina tato omaly maraina. Zany ve? Zany ao andao hoe hojereny zany. Vaovao tsara kosa zaniko. Tena mity be izy zany ary aza fanalahidiny ty ka tsy maintsy meva ihany zao mahita an'izanyko sady ty izy ary ohatrany efa tena rafesenina tanterakako ka efa ela tsy mivoko sady mety hevitra tsy de miasa firy. Aiko lakavy no ato ry Louise zay mihitsy. Lakavy? Eno ro ny hevitra fitoerana entana efa tsy de miasa ro ny tsony no antony nanaovana nytony lakavy tony. Kinona moa zany no azo atao io? Misy ka. Ahoana? Pitsohany ty. Pitsohana ahoana rangaty Vakina raha matoty tsy maintsy fataritsika zao de zao ny zavatra ato. Sady iza koa moa no mahalala raha ato ihany ny atota taratasy resa tadiavintsika ka. Ka amin'ny fomba ahoana nefa? Aingany ianao mandehana ilay vetivety rehefa mankeo an-dakozia ao. Aingany. Eny ary aza manosy rangaty finina azy ka ianao tsy inona midorororona tsy ravina. Tena inoko mihitsy ranga fa ato reny taratasy reny engany tsy jalijaly indray zany izy mianaka fa tonga de ho faty ampiatananako. Ty ary lefa maky rajona. Aisa. Ozy, fina koa ty mampime anao. Misaotra kisery ohatrany entiny ataoko ary misay ianao fa so araty eo ary mba moramora ianao rangaty so de eno raha matoby eo koa raha enina nefa de maninona anga izy afaka no ninina zay. Tena maimbolao be ato ka efa ela tsy nisotrako. Maizina be koa ariko. Raso ohatrany misy interrupteur ty. Zay tomboka avy hatrany ny fizavany ereza kilo izy fa kely sisa. Varavarana makao amin'ny lakavy ty ny vaky. Potika le fanalahidina nity azy. Fananinona ary. Louise ahoana ki? Avy vetivety ngendry azafady Ary inona koa no ataony meva atao ambany tohatra ato Way, fa ire misy varavarana koa ato fa ngandry izao vao nahita an'io ka. Zao mihitsy vao natsikaritra an'io. Fa misy hevitra koa zany ao. Lakavy no ao. Zany efa vao saika antany andry mihitsy sao de mba Louise no nanokatra an'io. Zao ary vao nahita an'ioko. Zany ve? De ahoana koa ary zany. Nefa ngety izy tena nisy nanokatra mihitsy Zany jereo Louise tsara nge jereo fa nipitsoka le gadanana tao taminy. Tokoa.
ary so dia mitika ho azy teo ohatra tsy haiko. Tsy mitombona kizy zany a. Inona ty? Oay, loza fa hay ateninay sy Rajonina teto le famaky. Famaky ty? Hafahafa zao ry Louise a. Eno a? Ahoana ary natonga n'ity famaky ty aty? Ka tena tsy haiko aky Miva. So dia mba Rajonina kosa ohatra. Tsy aloha velohany tanina izy. Monsieur Rajonina ve? Mazavazava ato an-trano ato ka. Tsy karotra ohatran'ny mahamahana fahafy izany mantsy izy mivady rehefa mahita. Fa maninona ary? Nikorotana n'entana tao amin'ny lakafy. Mahazava aloha fa ry zareo mihitsy niditra tao e. Dia inona nefa ny antony? Tena aleo mailomailo ihany ka. Aleo tsy avela rery ato tsony aloha taty. Izany mahalala mantsy. Dia nefa very zareo dia avitan'izany. Izay soloa izy raha tena mifandray be ohatran'ny mpirahavavy mihitsy. Asa aloha e. Oranga. Fa misy inona Louise a? Ka tia Miva lasa miova tato ato ty e. Tsy dia mivoaka ny trano matetika tsony. Lasa tsy dia miresaka be amiko tsony koa. Lalatsaina be zany Ramatoa. Manany amintsika izy mazava ho azoko. Dia inona natao amin'izany Rajonina? Sa ho tsorina aminy ve fa tsika ny tao amin'ny lakavy? Dia lazaina aminy fotsiny hoe mba tiana ho fantatra ny tao. Dia izay no natonga ny niditra tao. Aza mba manao hevitra taingana raha Louise a. Sady efa fantany koa angefa tsika ny tao e. Na ninona koa ary ny famakiany no adiny tao. Ka mahay nihiditra fotsiny tsikako. O Rajonina. So dia mba ho atoandro fitery ronono eto fotsiny tsika ty e. Aza manahy ianao raha Louise a. Ny tanjona tsy miho zany fa ny endrikana tsara anazy no tsy mitovy. Hoe ahoana? Ary moramora ihany ianao fa imeva nge aho e. Voalohany indrindra aloha dia tsy tokony resaka mitokatokana ohatr'izao tsonitsika. So dia ho tsikariny mantsy. Ka izay indrindrako. Ary aleo ary aloha hiala so dia mitady aeo ihany izy. Andeza tsisy ary. Tsy atao nefa ny taty Isabelle. Fa lasaiza. Louise a! Louise o! Lasaiza koa ary Louise. Monsieur Rajonina. Oe, tena azafady fa voadonako ianao. Fa misy inona? Fa ninona ty koa ianao? Sa misy olona tediavinao? Saika sotro rano any an-dakozia fotsiny aho io ka. Fa misy inona madama kely? Saika hitady an'i Louise fotsiny aho ka. Fa maninona koa ny banana ohatran'izao ny lalako e. Monsieur Rajonina, fa inona ty ataonao? Fa ataonao inona moa Louise ka? Fa tsy tokony Ramatoa Isabelle ve no tadavinao? Tsy azoko izay lazainao Monsieur Rajonina. Ary eo aloha ianao andehanako ka. Kay, fa inona ary ty ataonao e? Vy tena ty fa hoay zary. Matony tanako ranga ty fa za stominao mafy ohatran'izany a. Vonjeo re olona. Ary maniginy ty vava fa mahatsiravana ary meva. Torana zadoko ty kely aina.
atoko. Inona koa ny ataoko ato anatin'ity lakafo ity? Ary toa mifatotra eto ambony seza zany. Fa ahoana ary zany e? Monsieur Ratsonina no midaroka teo. Io mba misy mamory varavarana. Monsieur Ratsonina? Efa taitso madama kely. Ka nanahoana? Tsy reraka. Fa ino dia ataonao ty Monsieur Ratsonina? Miala tsiny akiry meva. Zao natao hoe fifamindram-pahasambarana raha tsy azondry. Maninona tsara? Eno a. Ary aza mandany fotoana ny tany an'izay antony ianao fa ho azonao eo ihany zany. Fa ino ny ty ataonao Monsieur Ratsonina? Fa ianao ve adaly? Ary nataonareo aiza mota ty? Aza matahotra ianao fa ho avy eo izy raha izy ndradavinao e. Ay tongondry. Louise? Ie. Hay efa antonareo mianaka. Tsara loatra. Fa ahoana zao ry Louise a? Fa ino ty ataonareo e? Miala tsiny akery meva. Tsy andrina intsony le fotoana e. Fotoana ahoana e? Ela be zany e. Ary aiza le ramatoa be ry Louise a? Angatsy nentinao nidina taty? Efa ao izy fa tsy haiko mampidina azy amin'ny tohatra ioko. So de sanatria menjero ka ho loza. Sanatria ahoana e? Andraso alaiko. Ry Louise a, fa ataonareo inona izay e? Andraiky. Tena izy ve zao sa sangisangy? Tsara fa nahaloatra indriry meva. Saingy tsy mahasakana ny nofinofinay zany. Taty Isabelle? Andray? De sahanareo ve ny manao anazy an'izao e? Olona malemy ve de apetrakareo amin'ny tany ohatran'izao ry izy mivady a? Efa tafahoatra loatra kosa izao e? Tsy a? Tsy ilaina ny fihetsem-po amin'ny zavatra toy izao ry kiala kely a. Ny anjara anareo de manaiky izay fandaminana apetraka fotsiny. Mazava? Andray kosa e. Tsy valinareo. Tsy matahotra an'Andriamanitra. Anody anareo zao. Anody? Ataoko adaly ianao ry meva. Tsy valinareo e. Sy ela be zany ry meva fa atoroy anay fotsiny a. Zay misy an'ireo taratasy mpananana rehetra de milamina ny tantara. Taratasy mpananana? Efa hoe taratasy mpananana fa kiala kely ty ve mareniny e? Aiza no nataonao? Valio aingana, aingana ty. Tsy haiko ny momba an'izany e. Aza tao an'izao taty fa marary angeo a izy e. Mba miangafy rery izy mivady a. Mba nahitanareo soa ihany ange izy e. Mifona re. Mifona. Atoroy anay fotsiny le taratasy de milamina tsika e. Aingana. Ka samy nina aminareo re ary izy mivady fa tena tsy misy haiko ny momba an'izany a. Tena marina e. Eny ary tsy ireo tsara nanaovako azy. Tsy a? Avenao re izy e. Zary atao an'izao fa tsy izy. Mifona re. Milela-palaty re izy mivady. Tsy a? Tena nikindaindrajonina le ramatoa be. Tsy afa manotra fa mipitapitaka fotsiny ty izy. Ahoana? Mbola tsy teny ihany tena? Tena tsy haiko amin'ny marina e. Tena avelao re izy fa mampalahelo a. Mba manana fo mangoraka re tompoko. Ay, rehefa ho mafy loha ary tena de aleo ataotsika an'izao indray. Zay. Mama, tsy kosa. Tena nitaroany mafy be marina aloha taty Isabelle. Kosa. Tena torany ty Rajonina. Jereo. Kely ianako tianao aminy eo. De sahanao ve ny namono andramatoa be? Koty, fa maninona ny tsy hosahako ka? De ho atao ahoana zany reto rangatia, ha? Aleo aloha taperiko tsara de n'ity mafavy ty. Tony le atao hoe maty ho azy tsy nanaparana hery. Zay. Zay nafaty azy mianaka. De ahoana tokoa moa zany rangaty raha toa ka hoe misy olona mitady an'zareo ato ohatra. Satria tsy maintsy ho gaga mantsy ny mpiaramonina amin'izao hoe fanjavonana tampoko zao. Tsisy atsikako zany ramatoa. Rehefa misy manontany fotsiny de tsotra ny amaretsika azy. Hoe ahoana?
be tsy ato izy ireo fa lasa mitsaoko tena any an-dafy raha matoby Isabelle dia meva nanaraka azy any dia tsika ronina say ny andro ny tanàna matrapiveriny mazava eny tokoa fa zaho aminy ihany hoe mety mbola tsy nomendra matoan'ny meva marina ngely taratasy inona tso ny ary ny rarahina ho an'izany e tsy ny fahasambarana be atolotra anao ny raisina dia vita a patron Rajonina sy madame Louise Panefoefo tsika manomboka izao enao koa ahoana madama fa inona ngano io le tenao an-dakozia ao foana ry tantely zao ny olona vela hivazavaza fotsiny matsiravina tena azafady madama manendy trondro koa io dia tsy tiako ilozana sao dia mahaioko dia ny trondro izany no ambony noho iza aiza kosa madama ianao ngany ny veriko fa mbola tsy tonga e tena mba masika koa zany dra olona ka sa tsy fantatra hoe mpanan-karena raha tsy manao an'izany ary anga tsy ao ranosy tsy ao izy tompoko lasa mivoakana izy teo mitondra fiara eny tompoko le 4x4 menamena iny nentiny any ay ary mandehana jereo ny endri-trondronao sao maio tokoa e eny madama oay adiniko dia mba hanao viranao koa androko any andry eny tompoko tompoko mangataka rehefa anao ny indry dia izao ve sisan'ny fiainako farafahoriana tanteraka na ny riadana sy ho sambatra ka izao ny havarana mama mba nanahoana re izy ihany mbola velona ve sasanatra efa maty mbola ho tadidiny ve amin'izao poziko izao tsy ngambe nikika atsikelikely ny nenina tena mafika tsy zaka ntsony ankehitriny ny valina tao rehetra todolo izao hoe mama mifona aminao re raha izy ty zanaka ao adala fa fay eny tena fay tanteraka dia izako tapakarangana hevitra fa hiverina ny tsara rivotra na tsy handray atsony azy mama dia aleko any maty fa tsy ty zakaiko izao fa raha maty aleko mba any an-tanindrazako ihany 10 taona lasa zay sotra betsaka raha misia sotra ary aloha ialeto dia hifindra toerana ndraika mandeha tsara ihany ve mivarotra ao raha Louise mety hanampy ankizy indray ary io fa oatra mitady tsy araka nefa aoko zany ve ie tsy maharaka mihitsy mety zany ny tantanako mety mihitsy ka ny ako ny aferavato mandeha tsara toto afo loatra zato fahasambarantsika raha matoa marina tsara rafitrako nangina ho azy teo ihany koa iny raha Isabelle mianaka iny Rajonina ngety fa ititsika tsy mba manataranaka zao ny endrikeloniko hatramin'izay vita ihaniko eny ka ny olaka ange dia zao hoe ahoana hoe izy andray ny tantanan'izao arena rehetra izao rehefa tsy ho eo ntsony tsika
Enao koa hoy teo ihany ankizy zany andao aloha ka nafafy n'izao torontsika izao sa hoana ozy izy tsaonina malalaka lo izy koa pioary aloha jiro Tsy eto tsara rivotra tsono mama Isabella no mipetraka. Dia lasay zary. Kotsizay ave izany vao tena viry. Lasay zary enormame. Aiza ny tany alehako? Aiza ny sitriako? Tena fanina mafy zany lohako zany. Fanina. Aleo mba akaina kely eto ka efa ela ihany mantsy nandehanana tongotra izay. Zako zany tena naona mafy mihitsy. Fa inona ny ataonao eto raha ngaty be dia onge ianao raha tratran'ny patron koa hoe. Tena azafady tompoko. Aleo azy fa ela azafady indrindra. Miala tsika. Tsy maninona ka. Fa oleza koa azy iny. Mampalahelo be mihitsy ny paoziny. Sa adala? Ty zako. Ary aleo hiditra sa ho gaga eo indray mpanjaka vavy. Hay ary moa izy tsy ao marinako. Tsika raha jonna raha maka-piandry tanàna ihany rehefa tsy tian'le miompialika ihany ianao fa maninona nefa zao ka mba mila mailo ihaniko mpanankarena ngetsika rariny loatra. Azoko fa aleo atao an'le avany ambanivohitra mpivotinanatra reny reny mantsy ny mora baikona sy hoe rehefa zao dia zao. Zay indrindra ohatra ny tantely. Sady atao inona eo fotsiny koa ary io trano kely natokana ho an'ny mpiambina ho ivelany eo io Indre reny maka ianao fa tsy olan'izany sady ny vola koa nge misy ny aina matanjaka. Ary aloha fa ikala tantely ihany ny resahako sao dia mba mahita iziko. Fa ho ny marina ho ahy hoe ahoana ki? Oviana ihany ho antsika vao hividy an'le trano tena efa tsy androko mantsy. Tianao koa raha Louise. Ho avy eo foana re zany fa zamaika ianao sady zany nge tsy mila tenenina fa tonga dia mandeha ho azy. Eny ankitsonina tiako Tranga mistera. Misy ratany akora voasedra Novelo amin'ny Azalevo